Miarabe miasono anarako. Te resaka aminao androany. Misy olona iray izay tsy manam-paharoa, olona miavaka, sarobidy, olona manana fomba manokana manamarika ny tantara, ary dia olona malaza sy mamiratra mihitsy izy. Tsy izy izany olona izany fa ianao. Eny, ianao io olona io. Izaho koa tany am-piandohana dia tsy nahalala izany, saingy ankehitriny dia nanova ny fiainako izany fomba fijery izany. Koa mba hanampiana anao iny kokoa ary dia manasa anao eritreritra ireo olona tianao indrindra. Mety hoe ny ray aman-drenao, ny zanakao, ny namanao, ny olon-tianao. Sanantsaina ange izy ireny tsapanao ve fa miavaka, sarobidy, tsy manam-paharoa ary maminao izy ireny. Fantaro ary fa raha izay izy ireny dia toy izany koa ianao, miavaka, sarobidy, tsy manam-paharoa. Izaho mantsy mihevitra fa ny olona tsirairay dia manana talenta manokana avy, manan-danja ianao. Efa fahentsika imbetsaka izany fiteny izany, fa fantatrao ve ny tenantsika? Fomba iray tena tsara io mba hampatsiahantsika fa manana ny maha-izy azy ny tenanao. Manana ny mampiavaka anao ianao satria olona miavaka, ary isika tsirairay dia samy manana ny lanjany avy, sarobidy izany, ary tadio fa tsy ho very lanja mihitsy ianao. Ka noho izany ary dia adinoa ireo olona manana fisainana manambany, ireo olona mitsikera. Aza miay amin'ny tenanao fa sahy maneho izany. Sahy teny amin'ny feo avy hoe manan-danja aho. Manaova zavatra tsara mihoatra ny isan'andro foana, miala amin'ny mahazatra. Fa ny fahasambarana tsinona dia tsy mitoetra amin'ny rafitra raikitra fa mifanitarana ny fiainanao. Tanterao ireo zavatra izay irianao atao, ary manoloana izany dia mahaiza manapa-kevitra, satria araka ny antotanisa mantsy dia olona 20 no tsy mety manao zavatra manan-danja ho azy eo amin'ny fiainany, ary olona 70 no misalasala misafidy ataony sy ny fanapahan-kevitra raisiny. Fa andeha isika hanova ny tontolo tsara ka hampita ny asom-piainana amin'ny taranaka mifanjimby. Sahy mankama amin'ny fiainana amin'ny endriny rehetra, sahy mikopa-kelatra. Matoky ny fiainanao fa ianao rery no ampiaina azy. Sahy manonofy, sahy manandrana, sahy mahomby, ary ambonin'izy rehetra sahy miavaka, sahy mijoro amin'ny maha-izy azy anao, ary ataovy tsy ampiambambana izany. Izay ary ny fanamby omeko anao.